Ny laharana 710 amin'ilay tantarana ampitondrana ny lohateny hoe ranomaso Mbirijindy nosoratan'ny Simone Menjanahary, teo amin'ny lafiny teknika Visiteur Andriamiaja, anatontosa Simone Menjanahary. Ary aizy Larisa no mivoty vavahady ity. Tena marina izany a. Jereo nefa io mitsidraka matory io mihitsy ilay tsy manjary io Tena mamy le ty izany ry maman. Nahita volany sotroina toka taizandray ary ty. Rasoloha. Larisa, fa ino ty ataony sety? Efa tonga nganareo zany patron. Tena tsy manjary raha. Kay. Fa lalana veza moa ny afahanareo mamelaka tia maina amin'ny bandy le aza. Sa ifanao sika reo lahy? Mbola asiko ndre mandeha eo lahy rehefa mitady a. Aok'izay Roberto tsy mila ny hiasa atsony manomboka androany, mazava ngam'izay. Zay zany ny vavanao madama. Aza mba nyreniko nanao valilahanyzany vavy zany fa ataoko mahafantatra ay lahy. Kare zay ianao ve dia hiady amin'ny mamy Roberto Tena bandy tsy misy ilana azy mihitsy ny ty bandy ty marina. Tsy misy lahanaka na sailaisan'ny sambotra le dokotera hiady iny ny bandy. Ahoana? Fa ina koa zany Roberto Marina zany madama. Nasainy zareo sambotra n'iny dokotera iny Tena ho taperiko eto ny ainy lahy fa aza mba zany ho endrikendriana eto Ka marina zany Zao no teko aminareo Mampitarina anareo fa mikitika bouton ray fotsiny dia tonga ao polisy sambotra anareo vady ry patron Ajanony ihany aloha zany fa hotohizana amin'ny manaraka. Ary aizy Karen ry Larisa? Inona? Iza koa zany Karen zany? Tena tsy mahita sady tsy mahafantatra zany ny bandy Fa le zazakely nasaina nambeninareo iny zany ry Larisa? Miala tsiny fa tsy hitako izany patron Ianareo aza ray aman-dreny tsy mahita azy ka inona kely hidirako? Sao dia mba nakaiza ny zanako Roberto Jereo aloha sao dia raiky tory ao an-trano ao izy Ka ny trano aza no diantsika daholo talohan'ny nandehananako. Karen! Aiza anao fa efa tonga neny Mahagaga zany Fa nakaiza le zaza Roberto Na izaza mba variana ry mamanko. Ka mila terena Larisa io fa izy no mety nanafina azy. Karen no! Fa taiza ry aloha no nahitany ty bandy ty volany fidianana toka Fa tsy anao ve zany no tokony hafantatra an'izany hoe taiza izy no tokony hahita vola. Tena misy zavatra hafahafa zao ry maman Tena tsy hita ny zanako Roberto Very ny zanako. Aiza ny tany isy Asa be ranomasy hoe ranona. Tsy misy olona maty eto akory ka hitomanina toy izao. Fa moramora aminao zany tsy fahitana ny Karen zao. Fa iza nefa no afaka ilazady fa tsy hita ny zanak'indri Ka tadiavo ary ny zanako Eto indray dia tsy misy ataoko afamaina zany raha tsy hita ny zanako. Na izany aza mba moramora ihany ny resaka ry Rina. Moramora ihany ny resaka ataonao. Ka ny nataonareo mianaka ihany zao tsy nahitana ny zanako. Fa za iny nanao inona ny zanakao? Zany ny vavanao zany. Tsy raha niteraka tokoa ianao dia miteny an'izany. Ka maninona raha tsy aterina any amin'izay raha niteraka azy ihany izy rehefa zany ny vavanao? Aiza aloha ny zanako. Zay zao no mahamaika Ka izao miara-mitady azy zao isika ka inona indray? Ianao ihany ny antony zao rikala tsy manjary ty. Ianao natonga zao Fa ianao ve adala ry Rina? Angaty fantatra hoe reniko? Matika ty androany. Tsy misy raha rahiko an'izay mahareninao azy. Ity ihany manao izay fomba rehetra ampijaliana ny zanako Avelao io volony maman io. Avelao fa vonoako ianao ry Rina Tsy avelako Volo ihany fa avy tekendaiko eo ty ihany. Tsy avelako ty raha tsy maty eto. Rina avelao maman Aza anaovanareo kitangorona kosa raha le zanak'olona. Fa inona koa ny lehilahy? Afaka fampitana tsara amin'ny lako Roberto Sao everina lafandeha volaro mibandy. Ka anao amiko zany lehilahy? Manatona raha say lahy
efatra amin'ny ela koa ny andrasako izay veloma zao ranga. Robert, avela hoano Larissa zany. Rina avy tsorinao mama fa tifiriko ianao a. Mbola aiza ny anaovako an'ity raha tsy hita izay zanako izay ho hitanao eo tsara. Marina zany madama. Ahoana koa ny zaza ho very fotsiny tsy lera ato amin'ity tanàna ity nefa tanàna mihidy sy misy mpiamina ato. Zao ny teniko amin'ny lala Larissa. Miaino mibandy. Raha pitso ihany de miala tsy miasa tsony lahy mazava milanga aby zay. Tompoko. Ary de rapitsy ihany koa de ho avy hisavitra anareo hoe polisy sady tsy vitan'ny mpangalatsy ianareo fa mbola saika hisavitra dokotera koa. Fa aiza ho any zanako fa zalozinao misary adala eo ry Larissa. Fa inona koa ianao ry madama kely a? Aiza ny zanako ianao ny ampina azy teto. Ary vavahady tsy mihidy ny tratranay teo. Tsy mahita zay Malala zany aty kely anaty tika. Aza taitra ianao madama, tsy misy misakafo ariva eto raha tsy hita izay zanako izay. Indrindra fianao ry Larissa. Rehefa samy anao santazy any ary a dia aleo tsorika ety akoho fa ianareo sy vadinao io a nampanatitra sakafo misy pozina saika omena dada Karen. Fa nisy an'izany kova re Andriamanitro. Nisy an'izany mihitsy ry madama resy minato a. Felako aty a. Ary tena nitoetranao mihitsy no tahafin'io zanakao lahy io. Tsy mitovy amin'ny ramose mihitsy le dala. Zao no izy a. Zao de zao tsika de ndao ilaza any amin'ny polisy de davana an'izy zazy iny. Tena very zany ny zanako. Aiza no ahitana azy amin'ity andro arivo ity. Nanenenako daholo izay rehetra nataoko e. Ny zanako Karen no. Aiza anao fa mijaly sy malahelo anao neny. Sitrapo manahirana madama. Aiza fahasambaranao raha teo an'ila dokotera fely ianao. Tsy ilaiky miditra amin'ny aferanay lahy Larissa. Ka nahoana nefa no nasainareo nanalitra sakafo nisy pozina amin'ny bandy saika aminona azy. Toy izany koa nampisamboranareo ahy a dokotera iady. So ihany fa tsisy nataoko renirako reny. Ay lahy mamitaka fotsiny. Lany la fotsiny volako. Vola talatompo ve ka tsy olanina ry bainina. Zany izy rehefa be loatra le vola. Aza lozanareo famaly eo fa mialina ihany ny andro. Inona ny atao aiza ny ahitana ny Karen? Za aloha de tsy andeha ho any e. Ndanina reroa raha andeha. Ie, tsisy an'izany a. Miaraka ny daholo sika. Fa ianao ve zany andidy any maman e? De gaga. Mijanona ianao ry maman. Ndao tsika andeha fa alina ny andro. Aleo koa angamba mibandy angatadalana fa rivariva tarin'olona. Tsy miala eo e lahy raha tsy raha mpitso maraina. Mila miresaka vao misaraka le ty e. Ok, tsy koa zany e. Nareo ane betatasika mibandy eo nefa lasa koa ranganareo ary mandeha fa tsisy adiko vavahady a. Zay fa lasa zay ry maman. Mandeha ana re. Dara mihitsy. Tena mahagaga ty fisehoan'ny zavatra ty ry Rina. Efa ho amin'ny 10 alina zao mbola tsy hita ihany le zanakao. Tena tsy hiverina trano mihitsy aloha Roberto raha tsy hita izy a. Ka isy tsony ary ny mbola hitadiavantsika azy. Antananarivo ne ty fa tsy tanàna kely akory e. Maninona raha manao filazanana amin'ny televiziona na any amin'ny radio sika? Rina, efa alina loatra ny andro. Ndao aloha tsika hody a de raha pitso tohizana ny fikarohana azy. Tena kaiza ary zany ny zanako. Manahy ahy sao sanatriana midiny Larissa namanao io? Tsy san'izany izy. Fa ny eritreritrao hoe mety nisy fotoana nandehanany sosotoka de tsy nidiny ny vavahady. De teo ny nanana saina handositra Karen. De anana saina an'izany ve iny zazakely iny Roberto a? Tsy voatery a. Raha io zava-misy ao amintsika io a. Indrindra ny fitondrany maman azy mety ho vita n'izany a. Ay moa ianao mba mahatsapa fa pizaliana iny reninao iny ny zanako. Nefa de tsy asianao dikany akory. Tsy verina miady hevitra toy izany tsony ary Rina. Fa izay ahitana azy aloha no tokony ataontsika izao. Za nefa de teteny aminao fa raha mbola tianao ny arahantsika de tsy mipetraka ao amin'io reninao io tsony sika. Hita eo zany fa andao aloha tsika hamonjy fidina de alamino no sainao fa tsy maintsy hitantsika Karen.
tangoronan'olo io inary ny dikan'izao ary mihitsy aloha nampitonako eny fa tsy mazavy izao azafady re tompoko Nenya, Karen fa inona no ataonao aty taty versa aterana mamisa mangina aloha fa efa eto taty fa inona kay no ataonao rery aty sady iza niaraka taminao sare azafady re tompoko fa zanaky ny zandro ty jereo angeny akanjonao nona za tatya areoko izay ary andao fa hiaraka amin'ny taty dia vidianany taty dite sy mofetsy aloha etsy misaotra tatya areo izay mampafaky ny ranomasondrio dia oaka izay rehefa aveo sika mandeha any an-trano tsy verana an-trano antsony aka tsy any aminareo ny izany any aminay kay fa ahoana tsara hoe ry Juliana nahitanao an'io zazy io za nefa ny tantaraiko tamin'ny mama teo izany izy efa mitomany hitangoronan'ny olona ho any ho hitako dia nidina tao anaty fiara namonjy azy soa aza fa mba tadidiny ianao ka vao omalin'io kosa nie no nyresaka izay mianaka dia inona izany no atao azy tsy mety miverina any amin'ny mama ntsony izy fa terina any amin'ny mama ny dokotera felo ony ka tsy hanahirana ve izany za kosa aloha ry mama tsy hanatitra azy ihany nefa dia ho lasa adinareo sy Roberto izany raha fantany tsy raharahako izany fa iza le zaza matory amin'ny efitranonao ry Julia manahoana aloha dady manahoana ianao zanaky rina io zanaky rina ahoany dia manao inona ty amintsika vao mitantara amikeo izy fa hitany tany an-dalana tany ony dia nentiny aty an-trano tsy mazava amiko izany izy koa moa mora reraka loatra dia vao nividianako dite sy mofo izy dia natoroko very anie izany izy dia nety tsy ny sakafo hatramin'ny alina mihitsy izany mihitsy ry mama ny fahafantarako azy ka efa nilaza tamin'ny rina ianao tsy mbola aleo atsony izy dia asaina alaina ty amintsika io zazy io hiteraka fahasairananao antsika io dada tena mijaly anie io zazy io any amin'ny zareo ka ianao indray izany no andeha hitaizazy tsy hoe za kosa no hitaizazy fa aterina any amin'ny bebeny izy bebeny izy any amin'ny madame Clara aleo rehefa mifoy izy dia ho hita eo izay ho ambarany hatramin'izao izany mbola tsy nisy niantso anao mihitsy na i Roberto na rina sady na iantso ahy azy ry zareo tsy teny mihitsy aho hoe aty ho zazy io ry dada efa tadiavina mihitsy anie ianao ry Julia ny ady tadiavina moa eo ihany fa raha misy mahafantatra ane hoe aty aminao io zazy io dia holazainy rina ianao fa mangalatra ny zanany tsy raharahako izany ry dada malahelo an'io zazy io fotsiny dia izay fa jereo sy dinio ihany tatya Karen izany izay sahady ary fa nahatsiaro izy aleo alaiko any ary izy ry mama mahita zavatra atao mihitsy ty zanakao ty ry Lisy na ao aza mba gagako fa soa ihany kosa aloha izy ny nahita azy raha tsy izany asy izay ny hafarany amin'ity alajaza lava eto andrenivohitra ity fa na izany aza tokony hotoloana hevitra ihany Julia mba tsy hanao atao foana efa nifoka renina tsy aterina any amin'ny anay za tsy aterina an'izany ianao promis tatya promis kipisokeliny tatya ndao ary mifoaza teo amin'izay fa naninona moa izany ritiny natory be tsy natorane za tamin'ny aly sady natahotra no nangatsika be sady nona be koa izany fa tantarainy Karaina amin'ny taty izany nahatongavany Karaina teo eny to ary maninondriny mangovitra mangatsika be za tatya ao ary moa farakofany taty an'ity lampity dia andao sika iresaka amin'ny papisy mami manahoany Karaina salama toko ary mangovitra be izy zany eno ary dada mitady ho voan'ny tazo izy izany ao hoe tsapainy mami ny tarehandry tena mafana tena be mihitsy izy tsy hoe aloha ny dokotera mpitiarakarahantsika hijery azy aleo tsy izy no antsony ary dada ka fa maninona ry Julia ka tsy tiako isy afantatra hoe misy zaza ato amintsika ka avelo raisin'ny aritiny eto izany io zazy io le dokotera namanay iny no aleo antsoina tena marina izany fa aleo aloha mena dite izy mandra-piantsoana azy
Andeha aloha nareo sy mami misotro dite fa taty antso ny dokotera hitsaboan'ny Karen. Eny tompo, sady mamay be lohako. Ao fa ho tsaboantsika izany dia tsy mamay intsony. Ka tsy ho aingana ary moa lena manao aloha e. Ao fa iantso azy izao dia izao ary dada. Oy madame Julia, Manao ahoana dokotera? salama tsara fa ianao no manao ahoana? Tena mbola salama tsara fa misy zavatra ho lazaiko aminao. Ka vitan'ny telefônina ve sa Raha mety dia aleo mba mandeha aty an-trano ianao dokotera. dia amin'ny firy no ahafahanao mandray azy? Raha afaka azy ianao dia na zao dia izao tsy maninona. Fa risak'inona nefa e? Misy zanak'iny kozinako izay ohatry ny mitady ho voan'ny tazo dia izay no tena ilako anao. Inona koa izany ry Julia? Dia tsy misy dokotera hafa azo antsoina mihitsy ve ny akaikinareo any? Mandeha any aty moa aloha dia mitondra fitaovana sy fanafody mifanaraka amin'izay aretina izay dia aty miresaka e. Ao fa ho avy ary ahy. Misaotra indrindra dokotera. Eny e, tena tsara mihitsy kosa aloha ny tsy avy teny lazanao azy hoe aty ty Karen ity a. Sika ny eridady efa mba mpiady ihany e. Izay aloha fa aleo aloha any dia hamonjy fotoana vetivety e. Eo nareo dia mahaiza mandinika tsara ny tokony atao. Andro efa atoandro be izao very dada dia mbola andeha ihany. Tsy elany aho e. Izay fa andeha laza amindrenao aho a. Ndao ary. Tena tazony nahazo azy a. Dia inona no tokony atao? Efa nitondra fanafody aka tratran'le atsika omaly alina io. Izy aza mba natanjaka ihany afaka niatrika ny alinako. Mba alefa nieritreritra kosa moromamy zazakely hono niaritra ny alina tany amin'izay toerana nandehanany tany. Vao niaro azy ny anjelin'Andriamanitra anaka. Zaza nisy ny teny hoe andao ody any aminay dia za tsy nety. Dia taiza izany indrinona tory? Teny amin'ireny olona matory any amoron-dalana ireny. Fa inona nefa natonga ny Karen tany e? Lasa nivoaka daholo zareo dia tany taty le avy niresaka tamiko iny. Dia nanome volan'le mpiambiny iny taty. Dia voalazy taty dia lasa nividy toaka angamby izy. Dia tsy nidino ny vavahady dia iny koa ny tsoka. Tena sasaka indrindra Karen. Dia raha lasa ny mpangala-jaza tany izany ianao izao dia ahoana? Zaza mivavaka tamin'i Jesosy foanako. Eny anaka, dia tsy malahelo any neny ve izany Karen e? Maditra be neninay sady tsy tia amin'ny papako izy. Dia tsy malahelo azy izany a. Dia ho aiza izany izao ndry? Za tsy hiverina any amin'ny neninay intsony taty a. Eny e, tsy aterina antsony ianao fa antsontsika fotsiny izy. Non, tsy antsona izany neninay. Tsy hiverina any amin'ny intsony za. Mangina ary e, ao fa tsy antsontsika ary izy. Mampalahelo le zaza. Dia aiza izany izao Karen no aterina? Any amin'ny mamina any amin'ny papako. Any amin'ny madame Clara zany. Ie. Fa izao e, fa tsy tokony aterina any aloha izy raha tsy efa salama. Io ary fa miantso nendry. Taty aza teneny neny hoe aty za. Ao fa tsy ho teneniko izy e. Mandeha any aloha nareo sy mami mandeha matory any amin'ny fatoritsika any fa taty resaka aminy. Fa tsy teneny taty hoe aty Karen. Andao fa tsy miteny izy e. Promis taty Promis ekia, mandeha any amin'izay ary fa hiresaka amin'ny nendry taty. Eny ary. Allô? Manahoana Kendry? Salama tsara fa inona no mampitomany? Very akiny zanako Julia. Fa very ahoana? Nisy fotoana nandehananay omaly hariva dia nilozanay tao izy le hoe Larisa mpiambiny iny. Rehefa miverina nefa izay dia tsy hita tao intsony izy. Ndry kosa anie izany manao kitotory rina e. Nahoana no nilozana fotsiny niaraka amin'ny mpiambinao ny zazakely? Ka tsy afaka manao ninina ngeky izy Julia e. Hitandry ihany ny zava-misy ato. Dia ahoana izany? Tena very akia. Aiza ny nandehana ny zanako. Ka efa mba nanao filazana tany amin'ny tandro ny filaminana ve nefa nareo? Efa nataonay daholo na ny filazana any amin'ny omba mitady aza. Fa mbola tsy hita izy hatramin'izao. Dia inona ki izany izao ny azoko hanampiana Andria amin'izany? Miangavy Andria. Mba zareo aky Karen fa very ara sanatrika tsy hitako iny zanako iny Eny ary, ao fa hiezaka hiresaka amin'ireo namako dia hiara hijery azy izay. Misaotra indrindra kia. Aza mijery izay nataoko tamindry kia. Tena fonako izay vitako. Manome toky Andria fa raha afaka amin'izao fatorana mahazo azy izao dia hifona amindria.
Tsy amin'izany intsony izao ny resaka e. Raha ny zavatra nataondry tamiko tokoa dia na ny resaka amindry aza tsy vitako mihitsy ary tena tsy tiako. Ivonako akia, tena marina e. Nanenenako ny nataoko. Efa mba fantatr'indriana izao zavatra azo andry izao e. Fa dia nataondry ihany. Izay antony nahatonga andriana ho an'izao no tsy azoko. Eny, efa resy hafa izay enjehina tsony. Aleo ary hijanona any izany resaka izany fa izay ahitana ny karaina aloha izany izao no ezahana. Misaotra betsaka akia. Izay ary fefy izay miditra izay Roberto. Velomako Julia. Veloma ary dia maherezy e. Dia inona izany no atao? Tsy teny amin'ny mihitsy aloha hoe aty izy e. Fa ahoana hono? Ny teny teo ny karaina fa very ny karaina dia asaina mba mitady azy koa taty. Adaladala nena iny taty a. Nahoana moa no avelan'ny rereo karaina? Efa manatsaina be ny kareniny izany e. Malahelo amin'ny papako sy mamia. Hoentiko mijery ny papa izany karaina. Eny tompo, sady faly be za raha mahita azy. Fa hono nahoana tokoa moa raha miara mamangy azy isika? Ary le tianao mba aiza e. Ohatrany hoe lasa ny Antsirabe any izy fa misy asa maika tokony ataony ihany. Izany ve? Dia amin'ny oviana izy no miverina. Izay indray aloha tsy fantatro e. Aleo fa miantso azy ara-pitso. Dia ahoana ki hijery amin'ny papa izany sika? Eny tompo. Nefa sao dia hisy hatazana azy indray ihany. Tsy olan'izany ry mama. Ao fa andeha ho any sika rahampitso dia avy eo aterina any amin'ny Mamy Clara karaina. Tena faly be tsara fanahy be kay taty Julia o. Fa iza kino ratsy fanahy? Neninay sy le olona petrahany ratsy fanahy be. Karaina, aza tao an'izany neny. Ka tsy tiako neny fa masika amin'ny karaina sady tsy tia amin'ny papako. Fa andeha amin'izay aloha angamba fa ilozako nareo telo mianaka. Eny azy dokotera, misaotra betsaka anao. Mifampiantso eo ihany izany sika rehefa andeha hamangy an'ny dokotera fely Eny sady mba tsy miasa rahampitso. Vao maika tsara izany. Eny ary fa veloma tompoko. Mandra-piona ianao dokotera. Ilozako amin'ny Mamy vetivety ary aloha ndry fa anatitra ny dokotera taty Eny tompoko, dia misaotra amin'ny fitsaboana ny karaina. Eny akia, salamandry Manahoana Madame Julia? Fa ahoana koa izany mandeha tsy akiteniteny izany e. Misy asa tsy maintsy atao kely aty Antsirabe dia lasa nidina aty Fa inona ny vaovao ao? Misy vaovao manahirana mihitsy aty fa elaza tsy etiko. Manahirana ahoana izany? Sa tsy vita amin'ny telefona? Atao amiko ato izao karaina. Fa inona no nahatonga azy ihany? Raha ny fitantanana dia nandositra izy. Ahoana? Amin'ny fomba ahoana no ahafahany mandositra? Tena mampalahelo be letsy ny fitantarany azy fa dia izay aloha. Elahy koa moa ity tsy eto. Andeha hitondra azy any amin'ny papany izay sy Dokotera Iady. Tsara izany ka. Sady sira mihitsy fa mba hanambony moral azy ny fahitany ny zanany. Fa miviana aloha izany elahy no miverina e. 3 jours eo dia miverina fa misy inona e. Ka maran'ity tantara ity sikako. Nefa tokony mba ho eo elahy. Aza matahatra anao fa ho farantsika amin'ny fomba miady io. Izay izany fa aza ela loatra any moa. Tsy ela dia verina ka. Izay fa bonne chance elahy ary. Ok. Taty Ahoana ki? Oviana sika vao hijery amin'ny papa. Andeha ho any sika izao ka. Fa miandry an'ilay namany taty omaly iny dia tonga dia mandeha tsika. Dia Mamy Clara koa ve hiaraka amin'ny sika any? Eny akia, mandalo any aminy sika dia hiantso azy izao taty. Eny ary, dia mba afaka miresaka amiko koa ve karaina? Aleo ary fa ho antsotsika izy e. Manahoana Julia? Salama tsara fa ianao no manahoana? Sao tsy dia mety salama izao. Fa tsy salama ahoana? Malahelo anjanako sy ny zafikelyko aho anaka. Ka izany indrindra no niantsoko anao io. Hiaraka mangy an'ny dokotera fely sika izao raha afaka ianao. Afaka aho ka sady malahelo loatra azy aho izany. Dia aza miala ary ianao fa misy olona resaka aminao koa ty e. Olona izy re izany. Aza miala fotsiny moa fa io izy. Io ary Mamy Clara fa hiresaka amindry. Allô, manahoana Mamy? Karaina kely ihany ty. Karaina? Andray? Ny zafikelyko marina. Fa izy ianao izany anaka? Aty amin'ny taty Julia za Mamy malahelo be amin'ny Mamy Mamy koa ane malahelo anao e. Ka niteny tamiko ane taty teo hoe hiaraka hijery amin'ny papa hono sika. Ho any koa ve Mamy?
Ny anaka hoany koa. Mami faly be aho fa hahitanareo sy papa. Ny anaka mami koa ny faly maheno anao zany e. Zany feonao zany ao fa eo ntsika rehefa avy eo Eny ary zay fa veloma vetivety mami Ny anaka io ary tatia. Zay ary fa rehefa avy eo zany mione. Na de mbola tsy fantatro aza sy antony nahatonga handremy feon'ny zavikeliko madama. De fa isaorako sady ianao. Le zavikelinao mihitsy no tena mahery fo fa za manampiasy fotsiny ka andalo akay aty zany nareo. Miandry an'i docteur Raja fotsiny izay mianaka dia mandeha any aminao. Ao fa hanomana sakafo kely hoentina any amin'ny fely ary aho e. Sao dia tara fa aleo miomana fotsiny ianao fa hividianantsika any amin'ny restaurant izy. Eny ary. Zay fa efa izay tonga izay dokotera mandram-piona vetivety ary ianao. Eny anaka. Io mamindry. Voaingana za taty fa hoeny mami Andraso aloha sao mianjery eo. Mami, zavikeliko marina. malahelo amin'ny mami foana za. Na mami koa ary ane malahelo anao e. Mami Ahoana anaka? mijaly loatra ane karaine. Nahoana ka tsy alay mami mipetraka ane mami karaine. Raha sitrapoko ny anaka dia efa hatramin'ny ela ianao no mipetraka taty amiko. Fa nahoana tsy nalay mami ary Ka tsy navelan'ireninao hipetraka aty amiko ianao? No, za nanosirako tany. Tsy hipetraka antsony Fa nandositra nga ianao? Eny mami nandositra dia natory tany e. Tsy hiverina antsony mami Zany ve? Dia ahoana izany anaka? Tezitra amin'izany ny reninao? Tsy tezitra izany izy mami Fa ahoana no nahafahanao tany amin'ny zareo? nandositra fotsiny aka. Sahy loatra ianao izany zanako izany ka. Mami Oh, misaotra n'io taty vaovao io. Raha tsy nisy anazy dia nangalarin'olona tany dia tsy nanana zavikely tsony mami. Dia tsy nahita ny karaina tsony papa. eny anaka, isaorantsika izy. Dia ahoana izany zanako izany? Sanandro malahelo foana dia mitomany foana ne mami Okizay kia. Ao fa tsy avela mami hiverina intsony ianao. Promis mami Promis e. andao isika andeha amin'izay fa te ahita ny papa. Fa nahiniko tsy nikotapaina mihitsy ny fiaonanareo mianaka. Manahoana ianao? Sao hitanao zao anaka, tsy tena mety ho salama fa marefo e. Tena marina izany lasa nena be tokoa. Mifidraha maso isan'andro. Amin'ny fieritreretako azy mianaka reto Asa malahelo izany Efa tsy ho ela intsony dia hifarana izao tantara izao. Haingany anaka. Dia ahoana ki? Faly izany izao karaina fa nahitany mami. Tsy hiverina any amin'ny antsony taty Ieno ao fa tsy hiverina intsony dry. Lasa mahikely ny izany zavikely mami izany e. Tsy te hitantara aminao ny fahoriana io zasy io tompoko. Misy fotoana ne mandalo any fa tena mijaly io zasy io Rehefa malalaka dia ho azavaiko aminao ny fomba nahitako azy fa tena tsy mampino Ianao no tena isorana madama. Na ny reny niteraka azy aza tsy manam-pitiavana azy mihoatra n'izao ataonao izao. Aiza kosa moa dia izay fa tototra loatra amin'ny olana ara-pitiavany koa izy dia tsy tsara intsony hatramin'ny zanany. Dia inona no mety hiseo raha tazoniko aty izany Karena? Ny amin'izay indray aloha mbola tsy fantatra Nefa dia tena mampalahelo ahy izy ity. Ity no mba solony tokako any am-pikatrana any. fa mami ve tsy mba mivavaka amin'ny Jesoa Mivavaka aho anaka. Ka miara mivavaka sika dia ataon'i Jesoa afaka amin'izany figatrana izany papa dia miara mipetraka sika. Ary manatsaina ane izany zavikeliko izany Andao amin'izay ary sika andeha fa mandeha ny fotoana Izay sy mami miara mipetraka aoriany taty Eny ekia. Manahoana anao raha mama? Sao salamalama zao dokotera? Asa tao an'izany fa
tokony tena salama tokoa mba maniry ny salamany aho anaka fa tsy avelany aretiny io efa tonga io zao ny dokotera kely ompitsapanao dia salama amin'izay kosa angambo ianao andao amin'izay ary sika dia aiza zany sika no hividy sakafo ho an'ny Fely andao fa efa misy resto fividianan'izay tsy aloloha atsika dia mba efa niantso anareo ve ny reniny Karen efa niantso tokoa izy ary ny angavy ihany mba nampiasa amin'ny fitadiavana ny Karen zaza moa tsy very izany taty fa miafina fotsiny eny aky dia ahoana ny ataontsika aleo fa iresaka amin'ny papany sika dia any ity izay atao ndao ary papa tsy saraka amin'ny papa tsony Karen malahelo amin'ny papa eny anaka na i papa zany malahelo anao dia oviny papa vao miala ty dia hipetraka any mami Clara sika mbola tsy fantatra zany anaka faly fotsiny papa mahita anao misaotra aloha tamin'izany fahasainao nandositra izany ina nefa no nahatonga ny Karen nandositra voakapoko foana za isan'andro zany ve anaka maditra nga ianao tsy maditra izany aza zako fa le olona mihitsy ny tsy tiana dia rehefa mivoaka zareo dia hidin'le olona masika be ao anaty garazy dia tsy omeny sakafo marina ve zany anaka tsy mandaingo izany Karen papa kapoha le olona iny amin'ny fehikibo misy vy koa ny Karen papa ndray anaka dia miaritra ny tsy fidiny ianao dia tsy mba miaro anao ve neny ka nenane tsy eo mijaly loatra ianao zany anaka nefa papa ty tsy afaka miaro anao fa izaho tsy hiverina intsony papa dia ahoana zany ediny neny amin'izany ianao tsy hiverina intsony hoa Karen okizay ary ao fa tsy miverina intsony ianao hipetraka any mami Clara za eny ary raha izay no tianao ao fa fany Karen ny ranomasiny papa dia aza malahelo tsony papa fa isan'andro dia mamangy amin'ny papa aty zahay sy mami sy taty vaovao io eny anaka tsara fanahy be taty Julia io papa zany ve nahoana ka raha izy nalain'ny papa namany dia miaraka mipesaka sika rehefa miala ty papa sarotra be zany anaka tsy azo atao tsy azo atao ahoana izany fa tsy na ho azavaiko aminao azy zany dia mbola tsy azonao ny dikany ny tiako lazaina amin'ny papa any dia soloina azy neny sady neny efa lasa le Roberto iny Karen aza miteny an'izany ianao fa tsy mety izany eny ary tsy malahelo ve papa fa nahoana no malahelo papa ka niteny an'izany ako tsy malahelo izany papa fa tsy mety izany neneny tsy azo soloina izany ka raha vao mipetraka any amin'ny Roberto iny neny dia tsy mila neny tsony ao fa tenentsika izy sambatra ery nareo mianaka izany fa sambarana tahako ny ilay ihany nefa izany ry mama efa tsy ho elontsony dia ho afaka izao fa aza matahotra ianao anaka dia inona no atao ry mama fa Karen ane hono ka tsy hiverina any amin'ny reniny intsony ka na hiteraka dia aza aleo hipetraka any amiko izy merci mami dia ahoana zany tsy ho lasa olana be ve zany izay alehany any alehany ry Fely sao homoizana ny ozazy eo indray ny mbola famerenana azy ihany eny ary ianareo moa no mahita izay any ivelany ihany ka elany eretana kosa ary Fely na ny nahitako ny ranomasiny ozazy tamin'ny fionany tamiko anykeo azy efa saika tsy zakako fa izao aloha miezaka manafina azy aloha isika mba tsy ho fantany fa hoe any aminao izy dia hitondray ny toyny eny ary sady efa nantso ahy ilay mpisolo vava fa ohatrany efa misy vaovao any aminy zany verse ka vaovao mety mba hiteraka ny fahafahako ve zany sa mbola tsy fantatra miterety aferany Antsirabe any izy dia miantso ahy rehefa tonga tsara zany ry Fely matoa izy miantso dia misy zavatra hitany na fantany eny androko izany ry mama
mandehana amin'izay aloha nareo efatra mianaka fa tapitra ihany koa ny fotoana fahantsika mihaona. Mana tena dokotera fa tanjaka sy ahiratrany ianao a. Afaka matoky ianao dokotera. Sady na izao fahitanao any karenina kely tonga eto izao ve tsy mba mpiakatra ny moralina anao? Tena marina izany. Tsy nieritreritra ny ahitanao tsony anie papa anaka e. Fa nahoana no miteny an'izany papa? No heveriko fa dia adinao aza papa satria mbola kely loatra anie no nisaraka antsika mianaka e. Tsy adiniko izany papa, mivavaka amin'ny Jesoa any papa foana Karen. Eny anaka, toy izy fa tsara izany. Zay ary fa andeha izay. Any amiko izany no hipetraka Karen. Misaotra anao ry maman. Dia mahay reza koa ianao. Sao ianao indray no arary alohako any a? Araka ny tenin'ny dokotera hiaja tamiko hoe efa ity tonga ity hono ny dokotera kely tsabo aika. Sa tsy izany anaka? Ie, sady mitsabo mamia no mitsabo amin'ny papa koa. Eno aky karenina kely. Ndao amin'izay sika andeha ary. Zay fa babay papa dia bisou. Eny anaka, veloma izany zanako izany. Tsy mitomany intsony papa, mbola hiverina aty anie izaho e. Ranomasom-pifaliana no fahitako anao iny anaka. Ka hoara aloha fafako tsara e. Kare izay ry izy mianako. Lasa pihetsi-po ahy eto indray. Julia? Mihaino anao a dokotera? Tsy voavaliko izay rehetra vitanao tamiko. Tena misaotra anao fa anisan'ny mampahery ihany fanampianao ahy. Indrindra izao fitondranao any karenina aty amiko izao. Misaotra e. Tsy misy natao tsy ho diso dokotera. Ny fahaizana amin'ny fanampy ny zava-dehibe. Matokisa ianao fa hanampy anao hatrany raha mbola azoko atao. Misaotra anao. Izay ary fa veloma dia maheresy dokotera. Eny ary. Karen, veloma. Oui papa. Dia izay izany maman andeha indray aloha izay. Dia mbola mamerina fisaorana anao a madama. Tena misaotra fa zava-dehibe izao nataonao any Karen izao. Eny, tsisy isaorana. Izay Karen, endry tsara rehefa aty amin'ny mami? Eny taty ho endry tsara ka. Dia mijery anay foana izany taty. Aoky fa mamangivangy anareo sy mami aty foana. Dia tandremo miteny amin'ny herinay hoe aty amin'ny mami. Eny kia. Dia losana izany tsy fitiavanao an'ireninao izany Karen e. Rehefa tosika sy mami amin'ny alina dia tantarako amin'ny mami. Izay ary fa velomina mianaka e. Dia endry tsara ho a Karen. Veloma taty. Veloma ary. Veloma kia. Dia inona ny ataontsika amin'ity Karen tsy ity Roberto a? Na izaza tena very hevitra. Marina tsy izay ataony Feliara fatany hoe very ny zanany. Nenao koa olona efa migadra sy tafavoakiny no atahorana. Izay tana azy izao no tokony ataontsika. Ary ahoana moa raha terena Larisa ilazany marina e? Sao dia mba izy ihany mantsy no antony izao ka? Tsy mazava amiko izany Rina. Ahoana kosa moa nahafahan'ny Karen nandositra tato Roberto na dia inona aza? Tambo avy be io sy vavahady vy matevina be io. Ao fa ho anontaliako le ry rehefa eo e. Io Larisa io, anontanio azy zavatra niseho teto. Fa tena tsy miala amin'io mihitsy a? Ka izany mihitsy anie izao no mbola teneniko amin'ny Roberto eto e. Larisa, inona marina no niseho tato? Tena tsy azoko patron. Ahoana le se lahy reny tratranay mamy matory teo am-bavahady reny a? Iza ny nampisotro an'lahy? Iza moa ny ampisotro eo patron? Mandainga io e. Fa taizanao no nahita vola hivitanana toky. Ny fahafantarako azy lasa nandeha nividy toky lahy dia tsy nanidy vavahady. Dia tamin'izay no nandosirany Karen. Aiza kosa no ahafahan'ny Karen hanana saina hatakatra an'izany Roberto a? Nahoana no tsy ho takany izany? Zazakely tena fitsiny iny zaza iny e. Tsy mino an'izany a. Ny fahafantarako azy dia nisy olona tonga tato dia namidin'io ny zanako. Sanatria izany madama. Ny fahoriana entin'ny zaza iny aza efa tsy tambony dia mbola piko fahoriana hafa koa. Ka miandry izay fanazavana avy any amin'ny lahary zahay. Raha tsy izany dia izao ihany dia hiantso polisy akalala ato. Tsy manana fanazavana mihoatra izany patron mamo dia tsy fantatro izay no nanjavonany. Ka iza nefa no nampisotro anao e? Inona moa ny idiranao amin'izany madama? Ka mila valin'ny mazava sady aingana lesy zahay
sa tilona koa ny andeha any am-ponja? Tena izay mihitsy no izy Roberto Atsoy ary ny polisy isambotra dia hitantsika eo koa ny toyny Zao ny teniko amin'ny Larry Larissa miainao tsy patron izany ho ampatahorolahy amin'izany resaka izany. Tsy fantatra lahy moa fa zanaka lahatokany gouverneur zao bandy zao. Izy ny sahanagadra eo. Fa rehefa zay ny tilona dia miomana fa izao dia izao ihany lahy dia alefako any. Oka re patron Ka miseho be vavy eo ianao ka. Raha za kosa aloha rehefa tsy teny marina izy dia aleo higatra any Roberto Oka re tompoko tena mifona Ay kely aina ka mba be vava. Everiny lafamoramora moa reny vavalina tamiko reny. Resaky mamy reny re tompoko Tsy mirarahan'izany afa mila fanazavana mikasika ny zanako. Fanontaniana mila valiny tia. Iza ny olona tonga teto ka nanome vola lahy sotrona toka. Ha, fa inona ny tsy mampiteny an'lahy Ka matahotra ny teniny anarany patron Hitanao zany fa nisy olona tonga teto. Iza le olona Larissa, miandry an'lahy teny ane zahay Eny ary tompoko Zao zava-risy teto patron Fa iza koa zany olona mitady zany Mandeha any aloha jereny lahy zany olona zany. aleo mihitsy zany hijery azy any sao dia mandositra eo io Tena marina zany. Ka malaky ary zareo zany ry maman fa mbola misy dialeko anie vetivety ary Bonjour maman. Ay vendry mandosoky Manahoana aloha maman Ary oatra kivikivy zany fa misy inona? Tsy misy an'izany fa indrino mahita an'izanyko Asako? Mandrosoa fa mbola misy zavatra manahirana anay mihitsy ato. Tena Julia ty miditra ty. Aza hitako ka hiteny mahakasika ny kareneto izy. Zay vao tratra hoe miresaka izay roa. Fa anao inona ty koa ty sipy ty le aza. Ho taraiky eto ihany So ihany fa tonga ty madame ty Avitra ihany marina Raha vao azy ny debana iteto Manahoana daholo nareo? Salama. Ary anao inona vao maraina ty ianao? Ha, mba hafahafa zany question zany Lazao rehefa tsy tianao hitsidika ty tsony Ka zany mihitsy no tiako lazaina raha izay no tianao fantatra. Mbola vadiko ara-dalàna anie ianao Roberto Rehefa ho gaiky tsy milaza fa tsy zany no adalaina lavo zao eto. Ka séparation des corps fotsiny angeny misy teo amintsika fa tsy divorce Mbola tsy maty ny divorce Aoka hitandrina kely fa sao dia ho sahirana Ka zay dianao lazaina fa mbola miresaka zahay. Fantatro nefa resaka mikasika ny tsy fahitany roan'ny Karen ny resaka eto sa tsy zany madame Rina? Fa ahoana nefa ny nahafantaranao an'izany? Ny dadako aneky olom-boafito sao adinondry Faharoa reko tamin'ny radio sy hitako tany amin'ny ombay mitady sa tsy nanao filazana tany nareo? Zany ny marina madama dia zany terena amin'ny zavatra tsy nataoko Miala tsiny aloha raha nanelingelina nareo Te hiteny aminareo fotsiny aho hoe nametraka fitoriana any amin'ny polisy dokotera Ihaja tamin'ny nampisamboranareo azy. Inona no hidiranay amin'izany? Ny dokoteranareo nefa mivahany. Miditra amin'ny Claude tsy atonina azy. Aza be vava Roberto ianao io mihitsy no anisan'io voantso aty miaraka amin'ny Larissa. Azafady madama iraka ny nataoko izay mpaniraka ny tokony voasazy. Tsy raharahako zany Haiko nefa ianao mihitsy no atombokotrika an'izany Inona kino hidirana? Aha, aferanareo any zany fa toy izy aloha ny fanontaniana mikasika an'ilay olona nampisotro toaka ny Larissa ka. Ay nisy an'izany koa. Fa ahoana zany ry Larissa? Lazao zany olona nanome volanao zany ka nahatonga anao hisotro. Fa inona ny nahafantaranao an'izany Julia? Aleo ary dia hotsoriko ny mariny. Tonga taty any tady anareo dia niteny tamiko Larissa fa lasa nivoaka nareo. Nangataka vola tamiko izy tamin'izay dia nomeko 50,000. Ay ianao mihitsy zany nanapoizina azy. Azafady kely nanapoizina azy ahoana moa? Ka raha tsy nomenao vola kosa izy dia tsy nisotro toaka Za indray aloha tsy hidirako sao adinonareo ary fa efa mipetraka tato ane dia ahoana moa tsy hanomezako vola azy rehefa mangataka tamiko izy? Ka izao ny vokany. Raha tsy nisy an'izany vola izany tsy nisotro toaka Larissa. Hitanao zao ilay efa nilazaiko taminao ry Larissa. Lasa mba nanome volanao indray tia ny diso eo anatrehan'ireto patronao reto. Ka zay mihitsy ny saika voalazaiko teo
ka moa ianao tonga izay zany ny marina tompoko. Asa na diso ana tsy ka mandehana amin'izay anao mandehany rehefa vita izay narianao taty. Sady andeha koa fa tsy hijanona aty ka. Zay ary fa dia miomana amin'ny enquête azo anareo. Tsisy atahorako an'izany fa lasa ho aho mandeha. Veloma daholo nareo tompoko. Tadidio fa manomboka ny komba. Hafahafa izany Ary raha izany dia mandeha aty matetika iny Julia iny ny Larisa fa ela mihitsy ny manafina aminay vao izay indray mandeha izay ihany anefa izy ny tonga taty patron Ninona lazainy eto dia tsy miala aminao mikasika ny tsy fahitana ny zanako. Ianareo nefa tsy mifanaraka mianakavy ka izany endrikendrianareo eo. Tsy hafa miala amin'izao kosa elary Larisa. Ledy regleo koa rangano karamako dia aleo mibandy hiala ato fa tena makaleo mihitsy ato Tsy misy miala izany eo lesy raha tsy hita Renina. Tena izay mihitsy. Mitady hiala maina fotsiny eto nga ty. Ka miala tsiny fa tsy misy idirako mihitsy izany zanakareo tsy hita izany Ianao mihitsy ny nanaoko totoa tato dia tsy nanidy vavahady dia mety lasa nandositra izy. Ka mijaly loatra izy tsinonako. Naleo ny nandositra izao fijaliana ato izao. Fa iza no miteny amin'lahy hoe mijaly izy. Za azy ty bandenjany ty matsapa mijaly. Vao maika zazakely toy iny netiny azy naleo ny nandositra. Dia miteny ny marina aminao toriko anao raha tsy hita izay zanako izay. Alefaso dia samy anam-pony izany sika no iaonako inona indray. Dia aizy ilay Karen kely ry Julia. Avy niona tamin'ny papany izy dia naterina ihany amin'ny mamany dokotera Fely. Ka tsy hiterakolana ho azy indray ve izany dia ahoana koa misy mahita na mahafantatra fa any Karen. Tsy ho lazainy fa izy no nangalatra azy. Efa vonona amin'ny famalinana izany izay raha sendra miseho izany ry mama. Misy olona mipopoka izany. Mandehana aloha jereo sao dia ndrainao izany Fato Roberto, fanao inona aty ianao? Satria tsy afaka mandroso. Ka inona nefa ny mbola androsonao aty aminay Avy dia hiditra rehefa tsy ampandroso ahy ianao Fa iny izany tady anao andresatra izany Roberto Sao heverinao fa trano rainao ary aty. Bonjour dada. Fa inona ny tiantsay atao aty aminay? Bonjour ianao anaka. Miala tsiny fa misy resaka tiako hifanaovana amin'ny Julia tompoko. Ka tsy zanaka dalana io ka anao vansehan'izay rehetra tiantsay atao Roberto Lasa ianao miditra Julia. Amiko resahana izay tiantsay ho resahana aminy. Ka izy ny tiako ifampiresahana fa tsy ianao ka. Tsotra sady foy ary mazava ny teniko Roberto Tsy ampirafesiny amin'iny rina iny zanako. Mazava angamba izay. Mbola vadiko ara-dalàna anie ny zanako tompoko. Fantatra izany Tsy ho azo isay daholo Roberto ny valala manatody sy ny fandriana mafana. Miangavy ry any tompoko. Mbola mamerina amin'se aho miala moramora ny tranoko. Sao ahitany tsy fahiteto se. Tsy tranon'olona tsy tokony ho izy akory ny trano ka hanao vanse andrezatra tahaka an'izao. Ary izao ihany koa ny tadidiny se tsy vongaly akory ka hombadika azy tokana ny zanako. Mazava izay. Eny ary. Ianao no niteny an'izay fa tsy za. Ny bandy koa ranga manakampo fa tsy izay sipa anankiray iny no iseho amin'ny filafila. Tsy ampafirina iny Amposa manana ka ifampitsindrano saina roa tsy fanaraka tapao atreo farano fa ianao mafilafila ny aty tsy manambitamby fa zahay rafitiavana mananany ampy. Nasika loatra kosa ianao olona toreny raha tsy anaovana resaka ohatran'ireny tsy mety ho fay. Sady mefitra izy fa ny azy ihany no marina ry dado. Ka izany mihitsy ry Julia. Ary miteny aminao ihany koa aho mba tsy hanaiky ho rebrebeny Roberto intsony. Fa za ve dia adala amin'ny dady Asako. Fa dia miomana amin'izay ianao fa neo ady aminao iny Roberto iny. Izy aza no sahirana eoko. Inona no mahatonga anao teny an'izany anaka? Ka efa mandeha any ry dada ny fitoriana azy Fitoriana azy tamin'ny fotoana ahoana sy tamin'ny inona izany? Le hoe nampisambotra ny dokotera Ihaja. Iny isy an'izany koa. Ka tsy teto ny rainao tamin'ireny dia izany tsy nahafantarany azy. Nampisamboriny anie dokotera Ihaja tamin'ilay resaka fanomezan-drano Karen iny ry dady Dia Roberto ve no nahavita an'izany Izy mihitsy aza no nanao ny fomba rehetra nampikatra ny dokotera Felko. Dia iza no mitory azy? Dokotera Ihaja sy ny toeram-piasany. Miseho azy tsy ho tratry ny aloka loatra mantsy iny zazy iny. Ianao koa izany tafiditra ao anatin'io resaka io Strateziko daholo ry dada. Vadinao anie Roberto Julia dia ahoana hoy ny fitsarana mandinika an'izany? Ka izy ary ve hoy dada mba mandinika ny momba?
mba marary any ry dada ny foko mahita ny fiarahan'izy sy rina fa tsy afa manoatra e ay venao mba mahatsapan'izany maharary zany e mety ny andririka ala ianao no mahafantatra ny maharary anao fa tsy zay mahazanaka gouverneur azy no anaovany zavatra tsy manjary rehetra izao na izany aza dinio tsara ihany so mamono biby tsy mahafaty ka ifoterany rambona tsy taitra dada e efa mipetrapetraka tsara ny teknika rehetra eny dia ary le zazakely ahoana Naterina- atao aizy iny naterina ihany amin'ny mamany dokotera fely iny dia efa mbany aona zany izy mianaka efa nentinay tany am-ponjy izy ka fa na izany aza ho a mbola periko ihany mila mitandrinareo so mivadika zavatra hafa io zavatra ataonareo io izany indrindra ny voanitenenako azy teoko efa romotra mihitsy ny fahitako an'iny Roberto teo iny tena marina zany nga Roberto rery mama ny reniny kio azy ao romodromotra ohatrin'inona fangany eo nareo tantara be ny eny ao amin'io villa de la résidence io ry mamy vao avy tany mihitsy ah io zao dia ao mifanjevo amin'ny tsy fahitana ny karainao izy mianakavy dia mba hoana ho ianao inona mory dada no ataoko ao fa tsy niteny raha zany anaka nangatsiatsika zany ny fifandraisanareo mianaka tao tena hitako mangatsika mihitsy fa tsy nangatsiatsika izany inona koa moa no dia hidirako amin'izany miandry fotsiny ny sipa fa tsy ela dia hidofotra io ity ianao dia tafiditra lala amin'ity tantarany zareo ty ihany koa no enjanako ny enjana ihany ry dada mahafantatra ny tanjona amin'izao komba asorodinina izao a eny fa idada somama zany tsy mba enjana tsy misy anaiky ny ivadiny rina sy Roberto zany eto ry dada tsy maintsy ravako io ary tsy ho elontsony izany dia verina amin'ny Roberto zany ianao rehefa ravany endry zareo mbola tsy fantatra fa mila miady aloha eny fa na izany aza dinio tsara ndao ry aloha sika andeha sakafo fa lasa ihany ny fotoana e eny tompoko manahoana ianao madama salama tsara kia inona ny vaovao any aminao any afaka miaona aminao ve andro any ariva fa misy vaovao tsara afaka ka dia amin'ny firy miantsanao aho rehefa ho any fa raha mba mety dia lazao koa ilay dokotera namanareo iny mba hanatrika ny resaka ifanaovantsika e eny ary aty an-trano a ie any an-tranonareo sa dia manahirana tongava fa tsy misy manahirana izany atia eny ary izay izany a mandra-piona tompo mandra-piona ary o izy izany mami olona iona amintsika mianaka izany namatsika sy papa ve sady ianao izay amoahana ny papa tany am-ponjy izy malahelo amin'ny papa any izany mami e nitomany foana izy tamin'ilay izay niresaka tamin'iny malahelo anao koa izy anaka renisika sy mami matory reny a rehefa ilay tsy mbola matory iny za dia miresaka amin'ny Jesoa hoe ataovy izay vao amin'ny papa tany am-ponjy tsara izany anaka sady rehefa miresaka amin'ny toy izany foana sika mianaka dia asainy Jesoa mamoaka azy ireo olona miambina azy ireo rehefa tonga izao papa dia endry be za sady tsy atakaliko azy neniny sasako daholo ny akanjo sy kirarona dia rehefa anaona izy dia karakarany karaina dite mafana sady tsara be ohatran'ireny dite omeny mami any karaina reny tena marina veka izany karaina promis izany mami tiako ane iny papako iny mami e fa meninay mihitsy no tsy dia azy nahoana kay mami maditra ho ny papanao neny aza ny tena maditra be miaraka amin'ilay Roberto iny ko papa sady tsara fanahy be no mitondra zavatra tsara be ho any karaina andao ary sika mianaka hikarakara zaridaina amin'izay fa ariva be ny andro dia karaina koa manondraka voninkazo eny mahafinaritra mamiana ety zavikeliny ity andraso aloha hiantso olona vetivety sika mianaka eny ary manahoana madama mbola salama tsara ka tsara zany vaovaony aminao niantso aho teo le mpisolo vava nilaza izy fa hoe ho avy aty iona amintsika hono izao tolakandro izao io dia amin'ny firy ony tsy nanome ora izy fa miantso hono izy rehefa tonga fa misy vaovao tsara ny aminy vao misy asa kely ataoko dia tonga any ary eveo eny ary izay fa mahazo toy ianao sika rehetra dia izany ny zava-nisy tompoko
I Roberto le vadiny Julia ve zany mademoiselle? Izy indrindra dokotera. Tena mba tsy naposiko indray zany a. Dia inona ny ataontsika amin'izany? Efa nalaina imbavandreo olona roa lahy voatazana ny amponja ary nanaiky izy ireo fa efa vomana mihitsy ny fisehoan-javatra iny. Tena tsy mazava amiko anie zany rakizy. Izao angamba nampazava azy kokoa aminao. Niara nisotro taloha nahatongavan'ny dokotera Fely Roberto sy ireo namandreo ary teo no nanomanan'i Roberto mifandrika amelesana ny dokotera. Zava-pisotro efa nisy zava-mahadomelina no nomeny an'ny dokotera dia nisotro tokoa izy rehefa tonga. Zany a? Ka inona ny tanjony tamin'izany? Fanimbana azy fotsiny e. Raha ny fitantaran'ny dokotera tamiko aloha dia tena tsy mifankafantatra mihitsy izy roa e. Fa nantin'le amamona vokatry ny zava-pisotron'izy drogue dia lasa manao zavatra tsy fanao. Sady ny tena marina dia karazana fialonana no isy tamin'ity Roberto ty. Dia inona izany no mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny dokotera Fely? Mampiana sasiny io rehefa mazava ny fitsarana fa tsy sitrapony nanao an'le herisetra. Izany ve mademoiselle? Ny tsy maintsy atao dia mangataka fandravana didy isika. Efa tafaresaka tamin'ireo olona tsara azy ary efa nentina nalaina ambavana izy ireo lahy. Le niarana natotosany eloka tamin'ny dokotera Fely. Misaotra anao mademoiselle. Tena zava-dehibe aminay izao asa nataonao izao. Inona nefa ny tokony isaoranao amin'izany e? Asaka anie izany e. Dia ino indray zany no dingana manaraka ho ataontsika? Hitondra ny taratasy nahady eny amin'ny fitsarana mpandrava-didy ara-pitso. Enga ny anaka ka mba ho afaka ny zanako. Raha ny resaka ny fanaovana izy tsara aloha dia tsy tokony ho sarotra intsony io. Ka sao dia mila vola hoentina hanaovana an'izany ary aloha ianao e. Aleo aloha izany hijanonany e. Fa izay vaovao izay no tena antony aonako taminareo mianaka. Tena misaotra anao re mademoiselle. Tsy resaka vola mihitsy ny aloha isika fa aleo andeha amin'ny fahamarinana. Rehefa vita ny zavatra rehetra dia fisaorana no atolontsika ireo olona izay nanampy antsika. Ka sao tara loatra re anako. Ny famiravirana vola amin'ireo mpitsara ireo azy ary maman no mety vao mainka handetika ny olontsika. Hitanao ihany ty ady amin'ny kolikoly ty. Sady efa hita ihany koa ny ezaka ataon'ireo mpitsara mba hiverena ny fitokisan'ny vahoaka ny asa fitsarana e. Eny ary moa rehefa izay no hitanao fa mety dia matoky anao zahay. Miezaka sika maman a. Fa hono a mademoiselle, dia mety hisy fiantraikany amin'ny Roberto ve ty zavatra ty? Ny tena marina aloha tsy matazina azy io satria tena tsy nahitana trasy mihitsy ny zavatra nataony. Fa na zany aza tsy maintsy alain'ny fitsarana ambavany ihany izy ka. Rehefa ny zanako no afaka dia ampy ahy izany mademoiselle. Na izany aza dia mila mitandrina an'izy rehefa mivoaka. Samy mihitsy na io fiverenan'izy roa miaraka io aza ny ka misy dikany amin'ny fitsarana e. Tena marina aloha izany. Zay ary fa ilaozaka aloha nareo e. Dia ho lazaina amin'ny Julia ve izao vaovao izao sa? Tsy nampilaza tamin'ny mihitsy aloha e. Satria ny vadiny no voakazika izao resaka izao ka tsy tiako hisy resaka hafa ankoatra ny asa fiarovako ny dokotera Fely. Nefa ve azonay lazaina aminy? Miankina aminareo indray iny amin'iny ka. Aleo lazaina aminy ihany ka. Ka tsy maintsy ho heniny ihany koa anie izany rehefa tonga ny fotoana iantsoana azy any amin'ny fitsarana e. Andraso kely ary aloha fa misy zavatra alaiko anao. Aza misahirana mihitsy re maman, tena marina e. Tsy misahirana aminao mademoiselle fa fakasitrahako anao no ataoko. Mba ekeo moa izay ho ataony fa lasa malelondra izy mademoiselle. Eny ary e. Ty ary mademoiselle. Maman, inona daholo ty? Mahafaly ahy loatra izao vaovao atolotra ao anay izao mademoiselle. Tsy hahavity ny fitiavako ny zanako raha ity. Raisy rehefa tena vokatry ny fonay ty a. Aleo ary ty no antoko fa ty aleo hijanona ka. Efa nataoko anao reto mademoiselle. Tena marina anie izany e. Indray ary fa dia misaotra re tompoko. Ka tsy aloha aterika anao sady angatadalana ihany koa. Mandehana ary dia misaotra re dokotera. Raisy tono zanako ihany na maman. Dia misaotra nareo telo mianadahy dia tseto azy madame Julia. Faly loatra na dia izao fanavotanareo anjanako izao azy. Sika rehetra ny samy faly. Tena fifaliana ho anay ny mahita fa afitra ny olona rovanay rehefa tena mandeha ny fanadihadiana. Mba afitra zany ny asany raha tafavoaka antsika izy mademoiselle. Mazava be zany dokotera. Roberto a? Ahoana zay ry maman? Misy taratasy tonga tokoa ao. Fiantsonanao andeha ho any amin'ny fitsarana? Taratasy inona?
raha ny fahitako azy aloha dia ohatra mikasika an'izany zava-pisotro nisy zava-mahadomelany menareo any dokotera fely izany a. Ahoana tsara hoe ry maman? Aleo mihitsy alaiko dia vakio e fa mandreraka fotsiny. Inona hoe izany resaka ifanaovana izy mianaka izany? Andraso hoe noko eto am-baravarana eto. Iny dia vakio tsara. Tena grave indray izany ry maman. Raha ny fahazahoako azy izany dia ianao no nanome ny zava-pisotro nisy zava-mahadomelany dokotera fely a. Dia avy eo izy namporosianao anao herisetra amin'irina. Adalàna ny azy. Zany no manjo azy rehefa dondrina ry maman. Sady le ry koa ane niseon'ilay loatra tamin'ireny e. Ie, mora miraa toy izany ny valitenao sy ny zavatra azo anao any amin'ny fitsarana any. Fa inona no mahataitaitra ny maman e? Tsy mahavoasarengotra zany io. Sanatria ane anaka ka ho tafavoaka izy dia ianao indray no sola azy ihany. Aiza ny tany aleko sy ny fahafahambaraka itsy an-daniny. Aza mitabataba mafy aloha maman fa sao hoe nindrina eo ka vao maika anahirana. Tena ho losy ty e. Indraina koa ty mbola lasa mogondava amin'ny alahady izay vao hiverina. Kalma hoa maman. Fa ay ve nisy an'izany koa e. Ary tena tia Roberto ty mihitsy izany raha ngorofoto izao rehetrarehetra izao. Tena tsy vanona iny. Dia inona nefa ny ataoko? Za ty gadra lava ato trano tsy afaka mivoaka. I mama koa sy tratra tsy lava. Iteny amin'ny Julia ve asa? Nefa dia ahoana no fandraisany an'izany? Reny azy izy tamin'ilay taty farany iny efa somary tezitra tamiko. Aleo aloha modiodiko tsy fantatra e. Fa inona no mamaliko endrika anao vetivety teo? Mandreraka ty aferanareo ty a? Aferanareo ahoana fa tsy azoko izany. Ka ty aferanareo sy dokotera fely ty e. Fa inona no idiran'izany amin'izao andro fo maraina izao? Zao ny bandy a vao antsy fotsiny any amin'ny fitsarana. Sao mba resaka hafa no entsonanao any fa tsy izany e. Zay fa andeha aloha e. Fa avy aiza Monsieur Roberto izany? Enao mihitsy izany no tena miketrika an'izao fampiantsoana aty amin'ny fitsarana izao. Inona tsara? Hita avy izany ko inona indray? Roberto a, fa sao dia efa ho lasa dala ary ianao? Lasa dala ahoana e? Rehefa te hivady amin'iny dokotera fely iny ianao tsy milaza fa za no ampidirina amin'ny zavatra tsy misy dikany toy izao. Finina reny zavatra ambaran'ny erangaty e. Aleo mihitsy andeha fa sao dia afabaraka eto. Tsy misy miala zany eto. Iantsoko vonjy eo ianao a. Rehefa tsy mahazaka amin'ny fiarahana amin'ny indrina iny rangaty dia miala aminy a. Tsy izany no alaina baraka aty an-dalambe aty. Ataoko mahafantatra tsara ianao raha izany mba andramanao toritoriana any amin'ny fitsarana any a. Mandehana aloha hatreo ny fiantsony. Mahatantesa ihany koa valikitsaka e. Zany ny aina ka teanao. Ie, ho hitanao eo tsara efa zany. hitako daholo. Sa mbola misy miafindray ny fiarahana rosirina. Vita ny zavatony tranomborona izy ty a. Dia efa miomana koa ianao fa hivoaka tsy ho ely dokotera fely. Hitanao zany? Taiza koa no nahafantaranao an'izany? Ohatry ny nahafantaranao ny mikasika ny rina rehetra tompoko no hafantarako an'izany koa. Dia ifampitsapa eto zany tsikako. Ary tsoroko aminao fa sanatria amin'ny Roberto zany higady zany. Ho hitantsika eo zany e. Allô? Ahoana tsara hoe? Any amin'iza? Julia levadiko ve zany sa olo-kafe? Tamin'ny oviana no nahitanao azy tany? Ok ary, merci amin'ny information fa zao ihany a dia andeha ho any hijery azy. Rehefa avy eo tsika miresaka. Ok. Fa inondray no ataonao aty sa mbola tsy afa-po tamin'ny fivazavazana tamiko tany an-dalana? Tsotra miteniko aminao. Avoainy zanak'Rina. Fa ianao ty ve Roberto tena efa lasa dala mihitsy a? Zao zavatra rehetra tsy fantatro zao no takianao aty amiko. Tsy mbola tezitra aminao amin'ny teny amin'izany a.
avoay Karen, raha tsy zany tsokony manodidina eto ianao. Fa inona reny nahazo anao Roberto hoe afaka miditra ianao de savao ny tranoko raha misy an'izay Karen anao zany a. Tena hiditra mihitsy ny aka. Fa inona ihany re zao rak'izy a? Afeniko aty amintsika hono zany Karen zanak'Rina zany ry mama. Roberto a, ka iza nefa no lalana fanao misavany tranonay? Ka tsy misy an'izany fa avoay fotsiny Karen. Za de miteny fa aza mba tratra ny dadanay eto anao fa de asa zay azo anao. Ao, voay daholo ry mama ny hevitra rehetra isavany azy a. Tsy misy an'izany ato Roberto a. Zao no teniko aminao ry Julia. Miaino anao a tompoko. Nisy nahita ny nitondranao an'i Karen taty aminareo. Efa nisy nampandre angamby ianao dia nafeninao izy. Fampangalajaza ny fieritreretanao anà. Ianao no manao kitotoany ka aty amiko ny tadiavana ny zanakareo. Bon, lasa nefa dia milaza aminao fa tsy ataoko vita mory zao fanafenanao an'i Karen zao. Aza matahotra Monsieur Roberto fa tsy very zany Karen. Ho hitanareo eo ihany izy rehefa tafavoaka amin'ny papany. Ay dia efa fantatrao hatramin'izany. Ka tsy efa nambarako taminao ve? Toy ny fahafantaranao an-Rina no ahafantarako an'ny Fely. Mazava tsara. Ho hitantsika eo zany. Raha tsy solo azy any am-ponjy ianao. Ndaonao moa fa mbola ho azoko ianao. Ah, Ser Roberto velomany a Madame Rina any a. Ianao ty koa dia manao izay atezitra ny zanak'olona iny fotsiny. Vao aizany anaovako an'iny ry mama. Fa tsy azoko aloha ilay nambaranao teo hoe raha tsy ianao ny solo azy any am-ponja. Ka nambarany avokatony dokotera Fely ry mama fa rehefa nalaina ambavany io ny renirôla voatany any am-ponja tamin'iny raharaha fanolanana ny Rina iny dia nilaza izy ireo fa nomeny Roberto tokana izy drogue dokotera Fely dia avy eo namporisihany anao an'iny asa fanolanana iny. Zany very kala. Tena lasa mitady ankahalan'ity Roberto ty ne ary mamy. Nefa tsarovy ry Julia, mbola vadinao ara-dalàna izy. Ka na zany aza tena mahandreraka ka. Dia ahoana aloha zany nikasika ny Karen? Sarotra be ny ahitany azy. Fa izay nahafantarany hoe taty amintsika izy no mba somary nahavariana koa. Izay mihitsy manko izao no atahorako. Aleo fa hiantso an'i Madame Clara rehefa avy eo dia ampitandrina azy. Sady raha ny vaovao eniko tamin'izy dokotera Yatsa dia efa napiditra fangatahana fandravana didy ilay avoka. Zany ve anaka? Siora mihitsy fa hivoaka tsy ho ely ny dokotera iny ry mama. Ho hitantsika eo moa e. Dia inona no ataonao? Efa manana ny tanjona tiako tratrarina ary tsy maintsy vitako izany. Eny e, nefa mahaiza ihany mamindra. Sao potraka dia ny mialoha eo ianao. Dia ahoana ihany Roberto ny mikasika ny zanako a? Ka nisy nilaza tamiko nefa nahitany Karen tany amin'ny Julia e. Ahoana hoe? Ka nahoana ny tsy nandehananao tany izy? Ka avy any mihitsy ny azao. Fa tsy haiko na nafeniny zareo aiza fa tsy aho izy. Dia inona zany ny ataontsika? Sao dia mba ataondry zareo takalon'ainany ny zanako Roberto a? Efa tena ady aloha zao no miseho. Ka tsy fantatra izay ataondry zareo any. Fa ady ahoana? Za koa moa te tsy avelanao hivoaka hanampy anao. Ka iny taratasy nasehoko anao maly iny ane ka maningotra fa za indray hono nanome toka misy drogue an'ny dokotera Fely. Efa firy taona lasa kosa ve zany dia mbola ho ady ihany sa misy ady hafatrenao kosa angambany? Ka ny tsy fantatro dia mety ho tafavoaka tany am-ponjy dokotera Fely. Ho azonao saina ve ny valifaty ataony raha tafavoaka tany izy? Tsisy idirako izany fa ny zanako izao no mahafatifaty ahy. Ifonako Roberto a, miangavy anao a. Avelao aho mba hivoaka hijery an-janako e. Zao ny izy Rina. Miaino anao a? Enao no anton'izao rehetra izao. Miara maty ato tsika rehefa ho faty ihany. Fa tsy misy an'izany nivoaka ny velan'izany. Ary ny mikasika ny dokotera Fely zany a, aza mieritreritra n'izany mbola hoe ho azy zany tsony ianao. Efa manomana ny fivoahany avy any am-ponjy Julia. Dika an'izany tsy adala akory dokotera Fely ka andeha hiverina aminao zany. Efa nanimba sy nanitsaketsaka azy tamiko toy izao. Mamoa fady anie zo zavatra vitanao zao Rina e. Na zany azy malahelo any zanako a. Tsy maintsy tongako eto anatrihanao iny zaza maditra iny. Ary tsy ho ela. Zay fa lasa indray aloha lazan'izay fotsiny taminao no niverenako taty an-trano. Zay fa lasa e. Andriamanitro, mifona aminao a.
nanenina tamin'izay nataoko a mamela ny eloko tompo vonjeo amin'izao afo mirehetra mandoro ahy izao a esoro ato anatin'ny ty elo mandrakotra ty ka tsy ahitako ny mazava mba tsy njovo izay zanako izay aza velanao viravirain'ireo mikasанao ratsy azy izy re tompo Karen malahelo anao neny miferena zany zanako zany aiza re ianao zay ry mamy asa namba manana tsindrimandry ianao fa mijaly sy ore ty antranon'olona ty zanakao ao anefa ty tsy afaka mianjo anao satria motehan'ny Roberto ny telefonako mijaly ahy manahoana ianao dokotera zao salamalama zao tompoko tsy dia ho lava ny resaka ifanaovantsika fa ampandrehanao fotsiny a eny tompo tsy efa nilaza taminao ireo namanao efa niteny tamiko tokoa izy ireo tamin'ny herinandro fa hoe iaonanareo ie izany mihitsy no atongavako aty aminao fa efa tafapetraka ny amin'ny fitsarana mpandravadidy ny dosie mikasika anao izany ve tompoko ary fifaliana ho ahy koa no milaza aminao fa amin'izoma zao ianao no hiala ety amponja tompo sy Andriamanitra misaotra anao aho tsara be izany réactionnao izany dokotera ka ina no teneniko akoatra izany mademoiselle izy Andriamanitra no nanelo ny sainao ka nahafahanao nanampy anay amin'izao zava-misy aminay izao azo lazaina fa nanana chance ihany ianao satria nanaiky ny lazany marina ireo namanao efa voatanany amin'ny fonjany tsy afara efa nalaina ambavany dia iza hono le olona nanome tokanisy droga mademoiselle Monsieur Roberto ihany ka tena marina ve izany mademoiselle efa napetsona tany amin'ny fitsarana koa izy mahaly ary tsy avaniala tamin'ny fifanatrehana tamin'ireo namandroa ireo tsara izany nanda ihany izy fa rehefa nampidirina izy roa lahy izay niarananao ny herisetra taminao dia nanaiky dia ina hono izany izao no saza miantra aminy satria tsy nanao ny eloka ny vatany izy fa ianao no nasorony dia tsy possible mihitsy ny idirana any amponja izy raha teo koa moa zanaka gouverneur dia hainao ihany ny eto amintsika fa nahasazo miantona roa taona ihany izy na dia izany ary tsara ho azy izany mademoiselle na tsy niditra aty amponja azy izy efa valifaty tsara ho azy ny fahafantarany fa fantatry ny fitsarana fa izy ny rangory fototry ny hafa amin'izao nahazo azy izao izay no vaovao mahafinaritra ka dia makahery anao hatrany ahy mba hanana herin-tsaina mandra-pialanao ety misaotra mademoiselle inona re no hisoraka anao mba avaliko anao ny fahaizanao mamindra amin'ny lalana mahitsy sy ny fanaovanao marina ihany ny tsara indrindra dokotera aza mieritreritra valifaty izany fa tsy sitraka Andriamanitra izany sambatra loatra ianao mademoiselle fa ahoana ianao no miteny izany vitsy loatra ny olona manana fovolamena toa anao afaka manana toetra ohatr'izany daholo tsika dokotera misy voajanahary azy fa misy kosa nefa miezaka amin'izay fahatsapany fa tsy nety ny toetra ny taloha izany anie le ten'ireo malagasy taloha hoe ny toetra ratsy azovaina fa ny tarehy ratsy no tsy azovaina marina izany mademoiselle dia ahoana izany no fomba hialako ety miaraka ety izay sy ny fianakavianao akanao ka efa manao ny taratasy amoananao ety ny any amin'ny fitsarana tsy androko tsony izany fotoana izany mademoiselle mareta fa ny ela aza aritrao ve dia izay roa andro sisa tena misaotra indrindra izay ary fa ilazako amin'izay aloha ianao na izany aza mila mitandrina ianao dokotera indrindra amin'ny sakafo izay hohanina ezaka fa aza manahy ianao izay sakafo aterin'ireo fianakaviana ihany no tokony hohaninao fa tsy fantatra ny izay mpanao ratsy eny mademoiselle izay izany fa amin'izomandray miaona ndao ary misaotra tompoko dia arabaina indrindra izany mama eno afaka ihany dokotera ianareo telo mianadany tena isorako rakizy mafy izay raha tsy nanana herin-tsaina koa aloha ianao mety vantana trany foana ihany dokoterako nahafinaritra loatra rakizy ny firaisan-kinanareo
eny fa na tenao azy ary Julia tsy mipetraka amin'ny mahafatiny Roberto anao ianao fa niezaka nanatsikafina ny tsy nety rehetra ary nampisehony marina sambatra raha samy sambatra anaka ny ray aman-dreny niteraka anao. Mama io anjary io dia tendry sy lahatra avy amin'Andriamanitra ka tsy tokony alaina ankeriny. Fiteny dada amiko matetika rehefa miresaka izay no hoe izay miringiringy ihany no potraka. Tratran'izany anie Roberto sy Rena ankehitriny. Dia hono a dia manao zany izao ny aminareo roa. Mbola ho hiteo izany dokotera. Ny tanjoko aloha dia ny ampibaribary ny tena atao hoe fitiavana. Tiako loatra Roberto ary tsy tiako eny ampelantanan'olon-kafa izy. Indrindra fa tia Rena ty. Zany a dia ao ny sirina miaraka io. Tsy mampaninina io dokotera. Izany no tsy naminoko ny fanambadiana ivady. Rehefa afa-po ve izy tsy verina ty amiko ihany. Tena manana fovolamena ianao izany anaka. Izay anie no nilazako tamin'ny mami hoe tsara fanabe taty hoe maninona kay raha izy no solontsika neny. Mahita ho tenenina kindriry Karen fa Karen no? Eny tompoko. Tsy azo soloina zany akineny a. Azondry zany. Ka ineny anie mampijaly anahy Ao fa ho tenenitsika izy dia tsy mampijaly anao tsony. Non, rehefa tonga papa dia teneniko hoe taty Julia no asolontsika nineny tsy tiantsika sy papa iny. Enjana be zany madame Julia. Aiza rehesery tianao no tsy manatrika izao sarinaty vao manomboka izao e. Aza miadaladala eo ianao dokotera. Tsaroko tokoa eto rakizy le fiteny hoe ny manana hono tsy mahaly eo ny ambininy. Lasa zany indray ty no analanareo mianaka eto. Dia amin'ny firy zany sika no aka amin'ny papa? Rehefa tonga eo le mademoiselle kely mahafinaritra iny dia mandeha maka sika. Iny izy fa tonga ka. Manahoana daholo? Manahoana tompoko? Miala tsiny fa somary tara kely fa mbola niandry ny siny procureur. Tsy manino zany mademoiselle, miandry anao ampitonina izahay. Dokotera koa. Asa taitaitra ianao misangisangina io dokotera io mademoiselle fa efa zatra n'izany sika ka. Dia ahoana? Andao ary naingy sika fa efa sasamiandry izy izay. Aka amin'ny papa zany sika? Aka sika dia miara-mipetraka amin'izay nareo telo mianaka. Tena faly be anie zaza mami Eny anaka, isika rehetra no miara-paly. Afy dia mandeha ana ary miaraka amin'ny taty fa mami mbola hanidy ny tranontsika. Ndaoky Karen. Rina, fa inona indray no nahataitaitranao tany zao dia miomana fa any amin'ny mama dokotera felo ny Karen. Inona tsara hoe Roberto? Efa hoe any Karen ka inona no mahavarinanao eo? Mitsangana dia miomana hainga ianao a? Dia inona ny ataontsika any? Haka ny zanakao fa inona indray e? Misy olona maromaro ao amin'izareo araka ny vaovao azoko tamin'ny mpitsongodina lefako. Vehivavy tsy vanina raha iny ramatoa iny. Ataoko mahafantatra ny anarako iny ihany. Ka miomana haingana ianao sotary. Amin'izay ny kala Julia iny koa anisan'ny niany. Zany ve tsy hainao takalinaina ny zanako Roberto raha tafiditra amin'izany koa Julia? Ka tsy tokony laniana miady hevitra eto ny fotoana e. Efa vonona hiaraka amintsika ao ireo polisy rola reo. Ahita iny Julia iny androany. Efa ela koa ny andrasako an'iny. Ka vonona venao Rina? Vonona fandao e. Malaky raka izy fataraketra ihany a. Larisa. Eny madame. Avy dia voay mivavahady. Eny ary tompoko. Ndao amin'izay ary. Ao avy dia midira ao anaty fiara ao nareo sefo. Ny anankiray miaraka amin'ny mamamo, ny anankiray miaraka aminay mivady. Renareo teo ary ny laharana 710 amin'ilay tantara nampitondrana ny lohateny hoe Ranomaso Mberijiny nosoratan'ny Simon Menjanahary. Teo amin'ny lafiny teknika Visteur Andriamiaja, Mpanatontosa Simon Menjanahary.